Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Androany Zuma, faenina ambin'ny folo ny volana Janoary, taona 2024, dia mifanaraka tsara amin'ny fahafito amby roapolo ny volana Rajab 1447. Izany fahafito amby roapolo ny volana Rajab 1447 zany dia nisy trangan-javatra lehibe nandalo teo amin'ny vanim-potoana ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, dia tsy inona izany fa ilay fantatra hoe al-Isra'i wal Mi'raj. Ety am-piandohana dia ndao azavaina inona no antsoina hoe al-Isra dia inona no antsoina hoe al-Mi'raj. Ny Isra dia voyage nataony mpaminany sallallahu alayhi wa sallam niaraka tamin'i Jibril, niala teo amin'ny Masjid al-Haram tao a Makka, nandeha teny amin'ny Masjid al-Aqsa tao Palestine. Fa ny Mi'raj kosa dia fiakarana any an-danitra, niala teo amin'ny Masjid al-Aqsa tao Palestine, nandeha tany amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ny tanjona tamin'izany voyage zany dia ny fanomezany Allah subhanahu wa ta'ala ilay fanompona goavana lehibe ho antsika mpino Islam, dia ny sola indimy isan'andro izany. Mipetraka amin'ny fanontaniana hoe ahoana ny fisehon'izany voyage lehibe manandanja izany, izany fahagagana ho an'izao tontolo zao zany, ohatry ny ahoana ny fandehany. Ndao fentintsika ao anatin'ny 10 minitra ny tranga sy ny zavatra rehetra izay nandalo mba ho azony rehetra izany voyage lehibe nataony mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Talohan'io fotoana io dia mpaminany nandalo fotoan-tsarotra, maty ny dadatoany Abu Talib, maty ny vadiny Khadija, ary nandeha nanao voyage teo a Taif izy, dia mbola torabato sy teny marary no azony. Alahelo ny ainany, ary taona fahafolo ny faminaneny no antsoina hoe Amul Huzn, na taona ny alahelo, satria alahelo foana no ny ainany mpaminany nandritra n'izany taona izany. Rehefa niaritra mafy mpaminany sallallahu alayhi wa sallam ka tamin'ny aliny fahafito amby roapolo ny volana Rajab, rehefa teo matory mpaminany dia tonga i Jibril alayhi salam namoa azy, dia niteny manao hoe qum ya Muhammad, mitsangana anao ry Muhammad. Nitsangana izy dia niteneny ny Jibril hoe mandehana anao manao wudu. Rehefa tapitra ny wudu nataony mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, dia noentiny Jibril teo amin'ny kamba, ary niteneny Jibril manova tawaf na miodina impito eo, satria eto no manomboka ny voyagentsika. Tapitra ny tawaf dia nisy biby anankiray izay mitovitovy amin'ny chevaly no sady mitovitovy amin'ny apondra, antsoina hoe Burak, no nitondra ny mpaminany niaraka tamin'i Jibril, niala ny toerana teo amin'ny Masjid al-Haram, nizotra nandeha any a Palestina amin'ny Masjid al-Aqsa. Izany tranga zany dia notantarainy ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala, ary nanomezany sora anankiray mihitsy antsoina hoe surat al-Isra, izay miteny Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. Dera ho an'i Allah zay nampandeha ny mpanompony avy eo amin'ny moské na Masjid al-Haram nandeha tany amin'ny Masjid al-Aqsa tamin'io alina io, mba hanomezany Allah sy ampijereny Allah ny fahagagana ho an'izao tontolo zao. Rehefa tonga tao amin'ny Masjid al-Aqsa i mpaminany, dia efa nahita ireo mpaminany rehetra teto ambony tany, zay nifandimby teto ambony tany, efa vory tao anatin'izany Masjid al-Aqsa izany. Ireo mpaminany misa 124,000 nanomboka tamin'ny mpaminany Adam
ka hatramin'ny mpaminany Isa alayhi salam efa vory tao avokoa amin'ny andro ny mpaminany sallallahu alayhi wasallam. Rehefa niditra izy ireo dia mpaminany Muhammad no nitendreny Jibril alayhi salam hitarika ny salat de rakan na ny rakan-tainy izay nataon'izy ireo tamin'izay fotoana izay. Rehefa vita izany salat de rakan zany dia notoloran'ny Jibril alayhi salam ronono sy toka i mpaminany sallallahu alayhi wasallam ka anjarany no misafidy. De mazava ho azy mpaminany safidy ny ronono de faly Jibril alayhi salam de niteny manao hoe avitra anao ary avitra ny vahoaka anao satria safidy zavatra naturel anao dia ny ronono izany. Rehefa tapitra zay dia nitoy ny dian'izy ireo, niala teo amin'ny Masjid al-Aqsa, niakatra mivantana any an-danitra tamin'izay fotoana izay. Tamin'ny lanitra voalohany izy ireo dia nahita any mpaminany Adam alayhi salam ary niarahaba azy izany mpaminany zany sy ny rarisoa azy ary nanontany ny vaovao mahakasika ny vahoaka. Niakatra i mpaminany sallallahu alayhi wasallam tamin'ny lanitra faharoa de nahita ny mpaminany Isa sy mpaminany Yahya alayhimassalam, zany hoe Jesu Kristy sy mpaminany Yahya no hitan'izy ireo tao amin'izay fotoana izay. Ny lanitra fahatelo kosa izy ireo dia nahita ny mpaminany Yusuf alayhi salam izay mpaminany nomeny Allah antsasaky ny hatsaran-tarehy teto ambony tany. Ary niakatra izy ireo tamin'ny lanitra fahaefatra dia nahita ny mpaminany Idrisa alayhi salam. Tao amin'ny lanitra fahadimy izy ireo dia nahita ny mpaminany Harun rahalan'i Musa alayhi salam. Ary tamin'ny lanitra fahaenina izy ireo dia nahita ny mpaminany Musa alayhi salam, lehibe n'ireo zanak'Israely. Ary tamin'ny lanitra fahafito dia nahita ny mpaminany Ibrahim alayhi salam, raibe n'ireo mpaminany teto ambony tany. Falifaly mpaminany Ibrahim ary nametraka afatra tamin'ny mpaminany sallallahu alayhi wasallam. Niteny izy manao hoe ory Muhammad, tadidio tsara hozy izy fa ny paradisa de tsara ary ny rindrina ao amin'ny paradisa de vita amin'ny volamena sy volafotsy ary ny vatosoa maro samihafa. Ary teneny ny mpaminany Ibrahim, ampitao any amin'ny vahoaka anao ny fiarabako manokana ho azy ireo. Ary tadidio hozy izy fa ny famboleng-kazo ato amin'izany paradisa zany dia fitenenina hoe subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Vita zay dia niakatra i mpaminany Muhammad teo ambony lanitra fahafito dia tonga amin'ny toerana antsoina hoe al-Baitul Ma'mur. Io Baitul Ma'mur io dia tahaka ny Kaaba fa izy ho an'ireo vahoakan'ny lanitra. Zany hoe mitovy amin'io Kaaba ao a Makka zay hitantsika io ny Baitul Ma'mur, fa ny ety ambony tany dia tsika zanak'olombelona mpiny islam ny mihododina impito amin'io Kaaba io manao an'izany tawaf zany. Fa ny Baitul Ma'mur kosa dia ireo anjely miisa 70,000 fito alina anjely isan'andro no mihodidina manao tawaf amin'izany Baitul Ma'mur zany, ka izay efa navita tawaf indray tsy miverina androny mandra-patapitry n'izao tontolo izao. Vita ny Baitul Ma'mur dia mbola niakatra indray mpaminany niaraka tamin'ny Jibril alayhi salam ka tonga teo amin'ny toerana antsoina hoe Sidratul Muntaha. Io Sidratul Muntaha io no limity farany ho an'ny zavaboary ny Allah, tsy misy zavaboary mahavita mihoatra an'io toerana antsoina hoe Sidratul Muntaha. Ka teo Jibril alayhi salam nialatsiny tamin'ny mpaminany niteny manao hoe ory Muhammad, mirosoana makany amin'ny Allah satria invité spécial, fa izaho kosa eto no fetra farany limity tsy azoko ialana. Satria raha mbola miala amin'io zao tenen'ny Jibril dia may arava avy hatrany. Lasa impaminany ny roso ka tonga tamin'ny toerana izay eo ambany seza fiandrianany Allah. Teo izy no niresaka mivantana tamin'ny Allah saingy marina eto fa tsy nahita ny Allah subhanahu wa ta'ala izy.
fa feo sy azavana no eniny ary hitany tamin'izay fotoana zay. Nomeny Allah subhanahu wa ta'ala cadeau izy dia ny sola indimy isan'andro. Fa tena mpiandohana dia 50 isan'andro no nomeny Allah. Saingy rehefa nidina i mpaminany sallallahu alayhi wa sallam tonga tao amin'ny lanitra fahaenina, nifanena tamin'ny mpaminany Musa alayhi salam dia nanontany azy mpaminany Musa, ory Muhammad, inona ny cadeau azonao tamin'ny Allah tamin'ity invitation tsara be ty? Dia niteny izy hoe sola in-50 isan'andro. Niteny mpaminany Musa miverenanao any amin'ny Allah fa tsy vita amin'ny vahoakanao zany. Satria ny vahoakako no vahoaka matanjaka indrindra, nefa sola indroa isan'andro tsy vitan'izy ireo. Ka angatahotra Allah mba hampienany zany. Niverina i mpaminany Muhammad tany amin'ny Allah, dia nanenany Allah 5. Niverina tamin'ny mpaminany Musa, naverina ny Musa ndray any amin'ny Allah. Nivezivezy teo mpaminany farany na enany Allah 5 isan'andro izany sola zany. Rehefa tonga teo amin'ny mpaminany Musa dia niteny Musa mbola miverena ianao. Saingy mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam niteny ory Musa efa menatra zao izy. Niverina 50 efa nahenany Allah 5 dia mbola angataka fanenana ihany ve ny tenako? Dia teo nitenen'ny Allah, zay indrindra izy no farany 5 isan'andro no ataonao, fa ho ampitombony Allah 10 aveny dia miverina ho 50 isan'andro ihany ny fahasoavany sola izay vitantsika eto ambony tany. Nandritra an'izany voyage nataon'ny mpaminany tamin'io alina io zany dia nanao vizity izy ny toerana maro, anisan'izany ny paradisa izay feno fiadanana ary mbola zavatra tsy fahita maso ao anatiny sy ny fiadanana, ary tsy mbola takatry ny saina mandinika ny fiadanana ao. Ary nanao vizity ihany koa izy ny afobe izay fampijaliana tsy misy toy izany, ary tsy mbola takatry ny saina ny mandinika amin'ny fampijaliana ao anatin'izany afobe izany. Vita ny vizity nataony mpaminany sallallahu alayhi wa sallam dia nitina avy any an-danitra izy nilatsaka tao amin'ny Masjid al-Aqsa, dia teo indray izy no miverina nandeha tany amin'ny Masjid al-Haram tao a Makka, dia tapitra teo ny voyage izay nataony mpaminany. Tonga ny maraina dia niparitaka ny feo fa hoe mpaminany tamin'ny alina nandeha tany amin'ny Masjid al-Aqsa. Dia nisahotaka ny ray tanàna, ary Abu Jahl dia napiditra korontana ary napiditra fisalasalana tamin'ireo mpino Islam hoe inonareo ve i Muhammad handeha niala amin'ny toerana eto a Makka nandeha any amin'ny Masjid al-Aqsa Palestine alina ray fotsiny, nefa ny antsika manao voyage 3 volana aller 3 volana retour. Dia teo Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu niteny manao hoe na dia mbola niteny aza izy hoe nandeha tany an-danitra tamin'ny alina, za dia mino ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Teo no nanomezana anarany Abu Bakr Siddiq hoe As-Siddiq, ilay marina, mino zay zavatra rehetra zay teneny ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Maranantsika ny fandaharana amin'ity androany ity dia matetika rehefa tonga tahaka izao ny fahatsiarovana ny tranga lehibe ny Isra wal Mi'raj, dia maro ny olona mametra-panontaniana hoe inona moa zavatra tokony ataonay? Inona moa no fanompona manokana na spesialy tokony ataonay? Ife ve zay? Anao sola ve zay? Amaky Qur'an ve zay? Amoaka sadaka ve zay sa anao inona? Dia mazava ny teny ny manam-pahaizana fa tsy misy fanompona manokana atao mandritry ny fahatsiarovana ny Isra wal Mi'raj, ary tsy misy fanompona antsoina hoe fifehezana amin'ny fotoana io araka amin'ny voalazan'ireo manam-pahaizana, satria tsy nahitana verset coranika miteny an'izany, no sady tsy nahitana ihany koa hadisy marim-pototra miteny an'izany. Ka aoka antsika hitazona ny voalazan'ny verset coranika sy voalazan'ny hadisy ihany, fa antsika tsy hamorona zavatra zay tsy no nataon'izy ireo. Ary sahaba rahateo tsy nifehy rehefa tonga ny Isra wal Mi'raj. I mpaminany ny taona manaraka an'iny tsy nifehy, ary tsy nisy nifehy ireo manam-pahaizana maneran-tany. Ka antsika ihany koa manaraka ny tenin'izy ireo dia tsy mifehy ihany koa antsika, fa ny zavatra zay tokony ataontsika dia izany tantara ny tantaraiko antsika zany dia
apartao any amin'ny hafa, ampianaro ny hafa, ampianaro ny vady aman-janakao, mba ho tavela ao anatin'ny sainy ireo zanantsika fa mpaminany dia nanao an'izany voyage mahagaga, voyage lehibe izany, ary tena reharehan'ny finoana islam, satria ny fanompona izay tena goavana ny finoana islam ny Sola dia nalaina tany an-danitra tamin'io alina manatantara io. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.